aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo ry havako. Amen. Nde hivavaka isika. Misaotra anao ary izay Tompo rehefa mifarana tahaka an'izao ny herinandro, satria mitodika ny lasa foana izahay dia mahita izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra indrindra Tompo, ary mahatombola tahaka izao izay dia noho ny fitiavanao, noho ny fahasoavana, noho ny famindraponao, koa metraka amin'ny fiainanay iray manontolo hatrany eo ampelantananao izahay, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havako, tena falitsika rehefa tonga tahaka an'izao ny sabotsy, satria hiomana hiatrika amin'ny fampiompivavahana, hionana amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina any am-piangonana Rahampitso, ary hionantsika mpirahalahy, mpiray tampo, mpirahavavy, mpianadahy ao amin'ny tombo indray koa any am-piangonana. Misaotra azy, lehibe isika ny amin'izany. Miavaka raha ho antsika ry havako, ny fotoana Rahampitso no ireto antony telo ireto, satria voalohany dia ny farana Rahampitso ny aladin'ny Trinité, iombonana antsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao izany. Arak'izany dia ny farana Rahampitso koa ny loko liturjika mena. Faharoa, alady hitondrana mambavaka ny KPMS, komiti-pirenena miady amin'ny sida. Raha ny vaovao re indrindra ho antsika ny tanindrazana, ho antsika malagasy izany dia ny tomby isa ny mitondra ny tsimok'aretina VIH. Noho izany dia misy asa, misy andraikitra, misy vavaka mila atao ry havana, ary andraisana andraikitra ao anatin'izany. Fahatelo, ho antsika eto amin'ny FKMA dia alady ny mpitendry zava-maneno Rahampitso. Notohanantsika amam-bavaka ireo nomeny tompo fanomezam-pahasoavana ka hitendry zava-maneno, hitondra antsika amin'ny fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sambany io. Misy amin'ny fiangonantsika koa dia tsaroana mambavaka izany ao, ary andeha hifanotrona amin'izy ireo seka ho tonga maro Rahampitso ry havako. Eo anatrehan'izany ary, iray amin'ny andinin-tsoratra masina ho vakianao amin'ny fiangonana ny Jaona voalohany, toko faharoa, andininy fahavalo amby roapolo. Ity mantsy no heverinay ry havana, fa mifamatotra amin'ny loha hevitra ihany koa mahandrasa ho avy ny Tompo. Andinika vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Ary ankehitriny anaka, tomoero ao aminy mba hananantsika fahasahiana raha hiseho izy, ka tsy ho menatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Amen. Fandriana ary siraritsoa izao, samy ho tahian'Andriamanitra isika ka ho tratran'ny Rahampitso. Amen. Vavaka ary isika. Dia misaotra anao ary izay Tompo fa afaka miomana hatrany fa andeha hivavaka Rahampitso. Dia ny fiomanan'ny tsirairay avy, fanahinao masina hiasa mba ho tanteraka sy lavorary izany. Mahatsiaro mivavaka koa ary izay ny ady hatrehana Tompo eran'izao tontolo izao, ary indrindra eo amin'ny firenenay, ny ady hatrehana amin'ity tsimok'aretina VIH ity. Tompo, mangataka aminao ary, tantany ny fikambanana, tantany ny fiangonana, tantany ny sampana sy ny sampan'asa, ao anatin'izany ny komiti-pirenena miady amin'ny sida, mba havita Tompo ny andraikiny. Ary raha misy ny tratran'izany tsimok'aretina izany dia izao, amin'izao fo ianao hanasitrana azy. Ireo izay miara-monina aminy koa dia mba ho namany hampahery azy ireo anie. Amin'izao fo avokoa Tompo, ary dia hitodika aminao, hanolo tena ho anao Jesosy Kristy izay tratran'izany. Izany no mirinay, angatahanay aminao. Ary farany dia mivavaka izay ho an'ireo mpitendry zava-maneno rehetra, fanomezam-pahasoavana menao azy ireo izany. Dia misaotra ny amin'ny efa nampiasana izany eo amin'ny fiangonana, ary mbola mampiasa izany izy ankehitriny, hampiasa izany koa mandra-piavinao. Izay rehetra ho tonga Rahampitso, na manana andraikitra amin'ny liturjia izany, na mpiangona tsirairay avy araky ny anarana, dia hiasa aminay ny fanahinao masina mba hanomana anay Tompo, azahoanay miambina, azahoanay mahony tena mandra-piavinao Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao irery ary nanaovanay an'izany vavaka izany,
Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.